anisan'ny ray amin'ireo komina mandrafitra ny distrika Miarinarivo ao anatin'ny faritra Itasy ny komina Lalavory izay itondranay anao anio. Mitondra fampahafantarana mahakasika an'ity komina manana ny tantarany ity ny lefitry ny ben'ny tanàna Andriamatoa Ndranto Alphonse. Komina Lalavory dia efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany efa nisy komina Lalavory dia nanomboka taty amin'ny repoblika voalohany fokotany natao fokotany Lalavory dia tao amin'ny taona 1950 tany hoany no lasa komina Lalavory. Ny nanomboka tao amin'ny 96 aloha zany 1996 aloha zany eo amin'ny raika amby folo fa ny talohan'izay mbola tsy voaraiko satria mbola sasa tafara zahay dia zay zany aty amin'ny faharoa amby folo zany zahay amin'ny resaka fanabeazana aloha zany dia efa hita ny fotodrafitrasa isaky ny fokotany efatra amby roapolo dia fokotany eo amin'ny roapolo zany no fa nahazo sitraka fa telo mbola miandry fandaminana dia ny CG misy fokotany eo amin'ny efatra eo manana CG dia lycée misy iray fa ireo siatra ara-pinoana sy ny tsy miankina dia efa manana maromaro ihany koa eto ara-manampy aminay dia mazoto ray aman-dreny aloha zany mampiana zana ny université fa nangataka ihany fa asaovina rino moa nazo dia Miarinarivo fa za minino satria Lalavory Carrefour misy komina roa tsy amin'ny avaratra tsoro mandeha sy Kadonondry Velonefana dia asaovina rino sy Ampefy no avaty atsimo dia Antananarivo makatoro zany za minino fa no zao fiazaka zany fanosoana eto an-tanàna zao dia fa ny parlement reto zany poste fixe taloha dia nahazo poste avancé dia telo taona angambazay nahazo brigade zay nahazo brigade dia ao amin'ny conseil des ministres nivoaka tamin'ny volana août eo fa nahazo polisy za eto fa ny fotodrafitrasa sisa mbola andrasana dia zay nahazo komina vaovao dia ifindra zay dia polisy zany mipetraka tamin'ity branty dia zava-dehibe zay fa natao fanjakana dia mankasitraka mankatelo zavatra mibedabe moa zany tena andrasana indrindra fa resaka fahazavan'ny tanàna efa misy ny jiro avy ana foibe avy Antananarivo manaraka ny numéro RND fa tsy mahasiakisaiky ny tanàna fa ny fokotany zany no tsy misy dia zany mety ho jirama sa mety ho plaque solaire lefa tetikasa mpanjakana am'izao zay zany zao tena mbola olana kely zany ho fotodrafitrasa ho anay be ny tanàna zany dia anisan'ny mahavita karama mpiasa zahay par rapport komina hafa satria mampidi-bola anay zato isan-jato ny ireo fizahantany reo Gégère le sud de la Libye satria mbola anay ireo anakoro ireo fotsy zany dia ahafitanay karama mpiasa sy ny fotodrafitrasa amin'ny fokotany mahazo sitraka izy ireo dia tena azo tombony zay ary rehefa misy tetikasa atao eto komina Lalavory dia misy apport dia vola avy amin'ireo ihany zany dia ahafitanay ny apportnay tena tsara fanangatanay amin'ny fanjakana indrindra fa ny ministeran'ny fizahantany dia fanatsarany toerana dia fiarovana azy koa satria misy olona sisiky manodidina ny toerana zany fa ho azo manokana nefa izy ho vakoka ho atao vakoka ho arem-panjakana ho arem-pirenena dia izay indrindra zany hoe tena ho avana mihitsy zany hoe tsy azo kitiana ity fa misy ny sotra betsaka ny fitondram-panjakana satria tamin'ny tsidika taty ny filoam-pirenena nanao fotodrafitrasa mitokana dia nangatana reo dia nahazo ny pavé vita pavé Lalavory Gégère dia Lalavory amody amotana sud de la Libye misy tsy fanimpanlemana tamin'izany fotoana zany aloha nohon'ilay lalana ratsy dia manarara ohatra izy satria mandeha moramora ny tômobila dia afaka ekarana natsakana fa hatramin'ny fahavitany zay zany dia lamina fanimpanlemana tena lamina be tena lamina ary efa samy mpizahantany no fampiantso sy fampitena fa tsara ny familamina any indrindra fa isaky ny weekend zany tena na mpianatra na mpanarana ny olotsotra na ny avy any velany ary fa mibedabe ny tompony isorany fanjakana aloha fa tamin'ny fotoanandro dia efa nisy ny hôpital lehibe eto dia efa nisy koa fokotany telo ankoatran'izay fa nanana CSP2 fa angatana fanjakana
fa be da be zavatra vitanety fa io zany misy fotodrafitrasa fatranainy mila fanatsarana efa be da be ny polina fa tsy fa misy miteraka dia misy sasany avoaka misy sasany vao vita fotsiny dia lasa moa satria feno farafa tsy ampy fotodrafitrasa dia ao amin'ny eton CSB2 ana lavoro zay fa ny ana fokotany indray a zay efa mahasiaka ny anako dia lay dokotera zany no tsara ho ampily fa ray a na tokony isy sage-femme sy ny ana rehetrarehetra fa dia tsara zany fotodrafitrasa zany tsy ampy sy fatranainy misy fotodrafitrasa fatranainy nefa ny tena misy nietsika aloha atao makasika fahasalamana dia analavoro mahasitrana reny nietsika rehetrarehetra atao eto Madagasikara reny a aty fatrana lavoro mahazo Fiavanana tena izy